Aleloia, falmerabanondraya izay eto fiangonana Krista Ambasy Madagasikara amin'ity alaka misy afadimy ny volana Jolay ity. Amtiavan'Andray nanoloranay ianao ny rapsodiny famarinana izay ten'Andriamanitra sorata lehilahin'Andriamanitra Pasteur Chris ho antsika isan'andro isan'andro. Androany rapsodiny famarinana dia mitondra lohateny hoe ny fahatakarana ny hery ny anarany ambony indrindra. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:17 ka hatramin'ny 4:10 dia milaza hoe ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalaza ny iray eo amin'ny zanaka, raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Ny anaran'i Jesosy dia misy heviny misongadina ary noho izany ny fahatakarana ny hery ambadiky ny anarana ambony indrindra dia zava-dehibe ho an'ny kristianina tsirairay avy. Ao amin'ny Kolosiana 1:9-10 ka hatramin'ny 7:10 ny apôstôly dia manatitratra ny fahomboniana izany anaran'i Jesosy Tompo izany. Fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita na fiandrianana na ny fanjakana na ny fanapahana na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany, ary izy no natalohany zavatra rehetra sady ao aminy ny aretany ny zavatra rehetra. Ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana, izy no voalohany dia ny lahy matoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy, fa sitraky ny iray ho ao aminy ny toerany fahafenoana rehetra. Mario ny voalaza, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany, Jesosy. Midika izany fa ny zavatra rehetra misy na ny hita na ny tsy hita, na ny seza fiandrianana na ny fanjakana na ny fanapahana na ny fahefana dia avy amin'ny Jesosy Tompo no nahariana azy. Ary koa ny Efesiana 1:1-2 dia manambara tsy misy fisalasalana fa Jesosy Tompo dia ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra ambony ny anaram-boninahitra rehetra azo omena, izay tononona tsy amin'izao fiainana izao ihany sy amin'ity izao tontolo izao ity fa amin'ny ho avy koa. Noho izany ny mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy dia tsy fombafomba mpivavahana izany, tombontsoa izany, ady ambony izany. Ny anarana no anarana lehibe indrindra any an-danitra sy ety an-tany ary ambanin'ny tany. Hoy ny Baiboly amintsika ao amin'ny Filipiana 2:2-7 ka hatramin'ny 10 hoe koa noho izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana ambony noho ny anarana rehetra mba ho aminy ny anaran'i Jesosy no andohaliana ny lohalika rehetra. Ny fampiasaina ny anaran'i Jesosy ao anatin'ny vavaka dia midika fa afaka miditra amin'izay rehetra ny maha-izy azy sy izay rehetra ananana ianao. Dika izany fa miasa amin'ny fahefana sy ny hery masina io. Rehefa mivavaka amin'ny anarana ianao dia mampifanaraka ny tenanao amin'ilay anarana, ny zavatra rehetra sy ny mahazo ny zavatra rehetra. Aleloia, aleloia. Ino fanandray zavatra ianao tamin'ny fampianarana teo hoe mila fantatrao fa amin'ny anaran'i Jesosy dia afaka mahazo ny zavatra rehetra ianao, ary zava-dehibe ny mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izao fotoana izao ara dia manasa anao zahanao an'izao vavaka izao, raha resy lahatra amin'izany ten'Andriamanitra izany ianao. Izaho ilaza dia ianao amin'ny herinazy ampandresen-dahatra. Ray malalo, misaotra noho ny fahefana ny anaran'i Jesosy sy ny tombontsoa hivavaka amin'izany anarana izany, ary mahazo valim-bavaka, mankasitraka noho ny tombontsoa ampiasaina ny anaran'i Jesosy ampitranga fiovana sy ampitoetra ny sitraponao eto an-tany